fa eo amin'izay resaka fifidianana izay hatrany dia mitoy ny tsidika isam-baravarana ataon'Andriamatorinina Andriamasinoro ao anatin'ny paikady fanakekezana ny vahoaka. Ny faritra Ampandrana sy Belera indray androany no nitsidian'ny Rin'Andriamasinoro, nijery ny olana ary hanarina izay amin'ny alalan'ny fitondrana sosokevitra sy vahaolana. Fanadihadiny Lovaramanantsoa Christian Rakotondramanga. Nitoy teny amin'ny faritra Ampandrana sy Belera ao ny boribory tany fahatelo indray ny fitetezam-baravarana nataon'ny kandida Rina Andriamasinoro ho ben'ny tanàna eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity, izay kandida natolotry ny dima ary mitondra ny laharana faharoa ao anatin'ny bileta tokana, mbola ao anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fampielezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao araky ny faritan'ny lalàna ahafahan'ireo kandida manao ny fampahafantarana ny maha-kandida azy sy ny vina ho tanterahany ho an'ny mponina. Araka izany dia tena amin'ny faritra Ampandrana sy Belera indray moa no nololovan'ny kandida Rina androany na hampahafantatra fa izy no kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny dima ary mitondra ny laharana faharoa. Nanolotra ny vinany mahakasika ny paikady mpampandrosoana haroso ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra, nijerany koa ny olana eny fotony ary ny aino ny etaetan'ny mponina. Ka misaotra anao fa jireo zay mandany ny olo makateny mahantra tsy ny vahoaka ary ny vahoaka magnapetraka nareo ampilasy fa tsy fanakavena nareo akory fa zay vahoaka magnapetraka eo fa ny zanaka mpanakariana tompo tsy mitologna aminareo fa zay madinika sy ny mahantra zay ny mitologna aminareo. Za tsy zanaka mpanankarena zako zanaka olotsotra zany anatra teny amin'ny EPP zao le izy tonga am'izao toerana zao tsika miara hijery tanàna mana tena tanàna za olona malala menatra tsy mpamitaka zay. Mila olona tanora manam-pahaizana kanefa mahay miaino sy mifampitakosina amin'ny mponina no ilaina hitantana Antananarivo araky ny nambaran'ny mponina hatrany. Raha ho an'ny andron'ny omaly indray kosa dia teny amin'ny faritra Anosipatrana sy Lanivato no nanaovan'ny kandida Rina ny fitetezam-baravarana miaina ao anatin'ny fahasaranana ara-tsosialy ny akamaroan'ny mponina eny an-toerana, manampitrotraka ihany koa ny olan'ny fahatsetsena ny tatatra sy ny faratsian'ny lalana izay tena mampijaly rehefa fahavaratra. Na eo aza izany dia endrika feno tsikitsiky no ny fampitafan'ny mponina teny amin'ny toerana tamin'ny kandida Rina. Midika fa misy fiovam-piainana lehibe andradrain'izy ireo amin'ity kandida natolotry ny dima ity. Ahafahana manantanteraka ireo etetan'ny mponina dia tsy maintsy fantatra mialoha amin'ny alalan'izao fidinana fotony izao avokoa ireo olana lehibe tena mianjady eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny kandida Rina. Amin'ny ankapobeny ny olona liana amin'ny fampiresahana sy ny fampianona ary tena zava-dehibe amin'ny olona ny fanatonana azy isa-tokantrano mihitsy resaka hoe inona ny tena olana misy aty aminareo, inona ny etaetanareo. Tsikaritra tamin'ireo lalana rehetra efa nalovan'ny Rina fa maika ny hahafantatra sahita azy ny mponina. Maro ireo miazakazaka manatona avy hatrany raha vao mahita ny Rina, ao koa ireo miantsoantso mba ny handrosoan'ny Rina isam-baravarana.